Ho any Nosy Be kosa indray sika amin'itoy ny asa fanamboarana ireo lalana ao Nosy Be araka ny fanazavahan'ireo tompon'andraikitra dia amin'ny volana Aogositra 2024 no vinavinaina ho totosa tanteraka izany. Hatreto dia ny atsasaky ny asa fanamboarana no efa vita ny andinindininy avy hatrany. Totosaka etriny ny 500 ny asa fanamboaran-dalana ao Nosy Be ary vinavinaina ho vita tanteraka izany amin'ny volana Aogositra 2024. Ny fahavitany ireo lalana ao Nosy Be dia anisan'ny mampitombo ny toekarena sy mahasarika ny mpizahan-tany ary maro ny mponina sy mpandraharaha eto Madagasikara fa indrindra moa ny ao Nosy Be misitraka sy mampiasa ary mahazo tombony amin'ny lalana. Zava-dehibe ho an'ny mponina eto Nosy Be ny fahavitany lalana satria anisan'ny fampanantenana izay nataon'ny filoham-pirenena nandritra ny fampielezan-kevitra teto Nosy Be ny tokony hanaovan'izany ka efa mandeha ny asa na eo aza ny fahatarana noho ny antony maro samihafa. Fanamby izay sy mety apetraka zany ny ahafahany ity toerana ity mamerina amin'ny miverina amin'izay toeram-pizahan-tany anazy izay isy fiantraikany be lehibe amin'ny fampandrosoana sy ny raha-toekarena ny tanàna ity ary raha teo ihany koa fantatsika tsara fa ny ankabeaza ny asa izay iandraketany vahoaka ato anatin'ity tanàna Nosy Be ity dia ny lafiny fizahan-tany. Dikan'izay dia mitohy ny ezaka rehetrarehetra atao fitondram-panjakana amin'ny fanatsarana izay lalana izay indrindrandrindra satria izay moa no antondia aty ary amporosiantsika hatrany ny orinasa iarahana amin'ireo mpiara-miombonatoka ny ahafahana manafaingana be kokoa ny asa amin'ny fanajana hatrany ny kalitao sy ny amafiny izay fotodrafitrasa izay atao izay mba hatratrany fe-potoana sy faharetana takiny ny fanamboaran-dalana ohatr'izao ny asa izay ataontsika aty Nosy Be. Raha ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny asa vaventy sy ny projet PIC manao ny asa dia anjaran'ny commune kosa no manara-maso sy mikojakoja izany andavanandro ao aoriany ny fahavitany asa noho ny fahavononana sy anatanteraka izany ny eo anivo ny commune Ambanivohitry Nosy Be. Voamafy teto Nosy Be amin'ny momba ny lalana kanefa niezaka ny fitondram-panjakana dia nanamboatra ny lalana eto Nosy Be ka ny fandalovan'ny ministra eto Nosy Be dia tegna mahavelom-bolo satria hainy vahoaka tsara fa ho vita ny lalana eto Nosy Be. Aminay dia afaliana be mitafotafo amin'ny ezaka nataon'ny fanjakana amin'ny fanamboarana ety Nosy Be ka eto koa na dia efa be ny ezaka ny fanjakana fa ny fikojakojana koa indrindra zay ny commune vognona hagnara-maso na hagnano zay tokony vitanay moa zahay amin'ny sehatra fanamboarana na fikojakojana ity lalana ity. Ankoatran'ny ceinture du Nord izany hoe ny lalana izay mampitohy ny Fasena mihazo any Madiro Andilana sy Dar es Salaam mihazo Andampy ary Jegohely mihazo Anambatoloka dia eo ihany koa ny Andilana mihazo ny Jamanjary amin'izao fotoana izao ka raha vita izany dia mitohy ny asa avy ao Jamanjary mihazo ny Elville.